Ivadika indray kosa eo anatin'ny fampahafantarana anao ny toetry ny andro isika ka volon'andro ririna ny eto afovoantany ao anatin'ny 3 andro manaraka noho ny fisian'ny tsioka atsimo andrefana ala izay any amin'ny ilany andrefan'ny nosy kosa no anorana fanazavana mahakasika an'izay entin'Andriamatoa Hubert Andriamparsan teknisian'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Ny toetr'andro sika zany amin'izao fotoana izao dia misy andian-drahona vaventy tazanety izay manomboka mahazo hery amin'izao fotoana izao. Ary vokatry ny fisian'izy io dia efa misy ireo distrika maharay ny filazana am'izao na hoe alerte verte ny faritry Bereny, Melaky ary ny faritry Menabe. Ireo faritry io zany dia efa mandefasana hatrin'ny maraina filazana roa fanairana vokatry ny rivotra efa manomboka mafy ny orotsakorana koa efa manomboka mitombo. Ny faritra sisa ny ankapobeny dia somary mavoravy iny satria manosika mafy amin'izao fotoana izao ny andro izay na ny rivotra voatsinanana izay mahatonga ny toetry ny andro manjonona eto amin'ny faritry ny afovoantany raha manotombo. Ny maripana azo verina fa tsy dia miova firy somary mangatsiaka ny andro satria manodidina ny 9 na 5 ny hafanana okinadraina aty amin'ny faritry ny afovoantany. Mafana zao ny faritry Montserratsinana izay mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius. Ny any faritra ndraika aloha tsy dia misy fana be loatra fa sainy ny orana efa manomboka milatsaka somary mitombo amin'ny ankapobeny izay vokatry ilay fisian'ilay andro ratsy amin'ny faritra ndraikandrano.